Anio Alatsinainy fa 4 ny volana Janoary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Marka nalaina tao amin'ny toko 7 andininy 12 hatramin'ny 17. Ho rava ny herin'i Satana. Tamin'izany andro izany ny mpanora-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema kosa nanao hoe efa azon'i Belzeboba Izy ary ny filohan'ny demony no androahan'ny demony. Nantsoin'i Jesoa izy ireo ka nanaova fanoharana hoe hataon'i Satana ahoana no fandroakan'i Satana. Raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haharitra izany fanjakana izany, ary raha misy fianakaviana miady an-trano dia tsy haharitra izany fianakaviana izany. Koa raha mitsangan-kanohitra ny tenany ary Satana ka miady an-trano dia tsy maharitra izy fa rava ny heriny. Tsy misy olona afa-miditra ao an-tranon'ny olo-mahery sy mandroba ny entany raha tsy afatony aloha ilay mahery vao robainy ny ao an-tranony. Lazaiko marina aminareo fa azo famelan-keloka ihany ny zanak'olombelona amin'ny fahotany rehetra sy ny fitenenan-dratsy rehetra izay itenenan'ny-dratsy an'Andriamanitra, fa izay teny ratsy ny Fanahy Masina no tsy azo famelan-keloka na oviana na oviana fa manam-pahotana mandrakizay, satria hoy izy ireo hoe manana fanahy maloto izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.